Angie Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Lulchanao ni Fampalalambaovao. Nanaitra ny maro mifaneho-kevitra nataon'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta tao amin'ny televiziona malagasy mahakasika ilay fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta anokasainy ireo solombavambahoaka tao. Nandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana farany teo. Fitsipaham-pitokisana izay zo fototra ary fahefana omeny ny lalam-pandrenana ny antenimera-pirenena. Nanatanteraka fidinana an-dalambe notarihan'ny solombavambahoaka IRD sy ben'ny tanàna maro. Ny mponina tao atapy-tanàna ny tsiroany mandidy omaly, ny anonganana ny gouvernoura ny faritry Bonglavy izay voalaza ho manararao pahefana ny tanjony anatin'izay. Faritra maro manerina ny nosy no mbola hisitraka rotsakora natao anatin'ny 3 andro manaraka, na efa alefa aza ilay rivodoza Tsenezo. Raha nitaritra farany voaray, olona 3 no namony ainy manerina ny nosy, ary 4 ireo tsy hita popoka noho ny fiakaran'ny rano. Miankin-doha amin'ny fampiasana ny zezika simika amin'ny fambolena ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Ny fampiakarana ny tahambokatra ny tanjona na eo aza ny fahafantarana ny fanimbana no nofotany ateraka ny fampiasana zezika simika. Any ivelany, vehivavy miisa 12 zaza 4 no avitra teo ampelantanan'ny jihadista rehefa nalain'ireo farany ankeriny tany amin'ny faritra avaratra Burkina Faso herinandro lasa izay. Hetsika nataon'ny tafika Burkinabe no nahafahana nanavitra ireo takalonaina raha ny fanazavana. Ny Antsiprian'izay. Sabotsy faraika amin'ny 20 ny volana janoary taona 2024 ankafaliana trano tomboky lasy tombo vavy no hitsidiany indray. Ny tokantranonao amin'ity ala ity atenina ny arahaba ary manasanao ihany koa anjoy ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Avy hatrany dia matoa andatsoratra ny sampana fampalalam-baovao ho an'ny herinandro no isantarantsika izay. Amin'ity ala ity nanaitra ny maro ny faneho-kevitra nataon'ny Premier ministre lehibe ny gouvernemanta tao amin'ny televiziona malagasy mahakasika ilay motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana ny gouvernemanta nokasain'ny solombavambahoaka tao nandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana farany teo. Fitsipaham-pitokisana izay zo fototra ary fahefana omeny lalam-pandrenana ny antenimera-pirenena. Gaeton Andriatsilavo. Ilaza ny Premier ministre fa fanakorontanana ny firenena ny motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana nataon'ny solombavambahoaka nandritra ny fivoriana ara-potoana ny antenimera farany teo. Ary tsy ny Premier ministre ihany no voakitikitika fa ny gouvernemanta sy ny fiainam-bahoaka manontolo. Manaprofo ny mahafanakorontanany ny tranginy ho ny Premier ministre ny fisiny ny fanambarana nataon'ny biro maharitry ny antenimera-pirenena nanitsy ny zava-nisy. Solombavambahoaka 700 ho izy no nanonsony fa tsy tokony ho tohizana iny fitsipaham-pitokisana iny. Fanontaniana mipetraka manoloana izany no hoe raha nisy isony 700 nanohitra ny motion de censure farany teo iny, nahoana ny tsy naseho miariary ho hita ny be sy ny maro fa nisy izany tahaka ny nivoan'ilay sony 500. Soniana solombavambahoaka misa 500 izay nankatoa ny firosona tamin'ny fitsipaham-pitokisan'ny gouvernemanta na ireo solombavambahoaka IRD avy amin'ny antoko TGV aza samy nanamafy fa nanosony izany. Midika izany fa tsy mitombona ny filazana fa no maro anisa no nanohana ny Premier ministre araka ny faneho-kevitra nataony tao amin'ny televiziona malagasy omaly. Tsy ivona, antony irosony ny solombavambahoaka tamin'ny motion de censure ny fahitana ireo zavatra tsy mandeha eto amin'ny firenena. Natao ihany koa iny fitsipaham-pitokisana iny ampitsarana ny tsy refesy mandidy eto amin'ny tany sy ny firenena. Zo fototra ary fahefana omeny ny lalam-panorenana ny antenimera-pirenena ny fanombanana ny fiasan'ny gouvernemanta amin'ny maha arofany ny fahefana mpanatanteraka azy. Araka ny andiny fa 770 ao amin'ny lalam-panorenana azo ny antenimera-pirenena atao ny maneho ny tsy fankasitrana ny gouvernemanta amin'ny alalan'ny latsabato fitsipaham-pitokisana. Tsy azo raisina nefa ny tolo-kevitra toy izany raha tsy ny atsasaky ny mpikambana ao amin'ny antenimera-pirenena farafakely no manosony azy. 770 aoriany nandrosoana ny tolo-kevitra ho tapahana fa ho azo atao ny latsabato.
tsy lany ny fitsipaham-pitokisana raha tsy ny roapahatelon'ny mpikambana ao amin'ny antermiram-pirenena no mankato azy. Raha lany izany fitsipaham-pitokisana izany mametra-pialana any amin'ny filohan'ny repoblika ny governemanta ka isy ny fanendrena praiminisitra vaovao. Ny praiminisitra Omaly izay nilaza fa toe-javatra tsy maintsy hatrehan'ny firenena amin'ny mamandala ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra ny zava-misy toy ireny fikonokononana fitsipaham-pitokisana sy faneho-kevitra politika samihafa mivoy eto amin'ny firenena ireny. Mahagaga araka izany ny filazana fa fanonganam-panjakana ny firosoana tamin'ny motion de censure. Izany hoe misy ny tsy mazaka rehefa tena miatra ny demokrasia any ka nofonana hatramin'ny fiaonana teo amin'ny solombavambahoaka sy ny fahifanam-panatanteraka. Vokatr'izay mandeha ila ny fitantanana ny firenena ary tsy misy mpanara-maso intsony raha ireo rafitra natao ho arifana no lazaina fa mikasa hanonga-panjakana sy anakorotana eto amin'ny firenena rehefa maneho ny heviny. Raha ny hita loatra eto rehefa voakitikitika ny tombontsoan'ny mpitondra ankehitriny lazaina fa fanonganam-panjakana hatrany ny zava-misy. Midika ve izany fa tsy misy afaka miteny sy maneho hevitra intsony raha tsy hitehaka ny fitondrana. Fanontaniana mipetraka ihany koa no hoe niainga tamin'ny voalazan'ny lalam-panorenana ve ireny faneho-kevitra ny praiminisitra lehibe ny governemanta ireny. Raha tiana nisy ny filaminana tsy izay voalazan'ny lalam-panorenana ve no arahina sy hoajaina raha tany mandala ny demokrasia toa ny Madagasikara. Matoan-datsoratry ny sampana fampalalam-baovao anerinandro inona rahatsikiny fananao fidinana an-dalambe notarihan'ny solombavambahoaka IRDSB ny tanàna miisa 9 anatin'ny faritra Bongolava. Ireo mponina tao atapy-tanàna ny Tsiroa no mandidy Omaly anton'io ny fanonganana ny governoran'ny faritra Bongolava Joseph Ramiaramanana izay voalaza ho mampiatra fahefana any antoerana amin'izao fotoan'izao. Fitianokolona no mitatra ny Antsipria makasik'izay. Omaly nanao fidinana an-dalambe tao atapy-tanànan'ny Tsiroa mandidy ireo mponina tany antoerana niaraka tamin'ny solombavambahoaka Ramahery-Janona Ajanirina IRD lany tany antoerana sy ireo ben'ny tanàna miisa 9 mivondrona ao amin'ny antoko politika samihafa. Nitondra sora-baventy izy ireo mitaky ny fialan'ny governoran'ny faritra Bongolava Joseph Ramiaramanana. Raha ny fanazavany ireo mpitarika ny hetsika fanodikodinam-bola sy tsy fanaran-dalàna maro no ataon'ity governoran'ny faritra Bongolava ity. Milamina ve ny tanànan'ny Tsiroa mandidy renivohitra? Milamina ve faritra Bongolava? Noho izany dia mijoro ny tenako mijoro zahay reto anohatra ny tsirariny rehetrarehetra izay mianjady ianareo vahoaka tsy ny commune urbaine ihany fa hatrany amin'ny commune hafa. Maro ny feo henoko tsy manampitsofony zahay fa kosa misy ny fotoana anginana dia misy ny fotoana hitenenana. Betsaka ny tsindrifo alavo, betsaka ny faraparapahefana izay ataon'ny tompon'andraikitra eto amin'ity tanàna ity. Ka noho izany tsy ekenay. Kena tsy ekentsika zany. Sisy mahafantatra zapaty Bongolava zany. Voaka amin'ny tele eto seroa. Fanakony tanana misy atao faty Bongolava. Dika zay tsy ekenay zany zavatra zany. Raha ny tena marina faty Bongolava distrika anakfiry anakroa. Raha marina dia faritra hafa dia faritra hafa misy distrika 3, 4, 5, 6 fa maninona Mandroso fa maninona Bongolava Topokasy Topovavy distrika anakroa Taparakisina tsorona fa any amin'ny distrika anay dia hoe lalana ny eritreretina lalana roa taona sy tapany fa mbola miady ampatinazy amin'izao io mba eritreretiny hoe vita lalana Fianarivy be fa mbola ienjakenjanao mbola ienjakenjanao anatin'ny roa taona sy tapany ve dia anao lalana fotsiny dia lalana anankiray fotsiny be dia tsy jerena be le commune hafa. Ankilany tsy nisy ny fampandrosoana vita tao amin'ny faritra na teo aza ny famatsim-bola azo isan-taona hoy ireo mpitarika ny hetsika. Efa jato tapitrisa isan-taona ny famatsim-bola azon'ireo gouvernoura tsy hita taratra ny asa vita tao Bongolava. Tsy nisy ny aby tsy nisy nenina fa tonga Ramiaramanana zany miady aminy fa izy manangana ady aminy koa dia ekeko aloha raha ianao aloha dia ianao no anisan'ny miady amiko mihitsy fa fantatrao zany mpiady aman'olo Ramahery-Janona satria ilay vahoaka ny fidy azy izay ananany taberina andraikitra matsiaro ny jaly fa ny vahoaka ny Bongolava tsisy fampandrosoana pave 4 kilometra vita eto sapanana ambotony bakare Fianarivy be izay tsy azo aletsony azo alevy eo ny Fianarivy be tsy azo aletsony fa accident no iainanao zay ny vita Tsiroa mandidy dia fanavozana ny lapan'ny faritra tsisy fampandrosoana ty tsy zany ny volany tany sain'ny namana teo volany eny miditra sakay ao
eto Tsoro Mandidy ry mpanao gazety eto Bongolava no misy tamberim-bidy alaina amin'ny mpamboly ambony indrindra eraky Madagasikara 420 fa eto Bongolava ihany koa misy gouverneur milanja vola amin'ny sakosy isaky mandalo ao sakay. Tsy aivony efa nitana andraikitra ma-PDS n'Antananarivo i Général Joseph Ramiarmanana ary taorian'izay ny volana Oktobra taona 2024 tamin'ny fitoam-pitondran'ny filoha teo aloha Rajaonarymampianina Hery voatendro sekretera jeneral'ny ministeran'ny fanazariana ny tany taorian'io andraikitra noraisiny nomen'ny filoham-pirenena ankehitriny ny fahadokisany ka notendrena ho gouvernoura ny faritra Bongolava ny volana Aogositra 2024 izy. Roa taona taoriana ny andren'ny filoha azy mijory ireto olom-boafidy sy vahoaka ireto mitaky ny fialany amin'ny toerana maha-gouvernoura io. Tsy ekena hoy ireo mpanao fihetsiketsehana ireto ny fitsabahana andraikitra nataony olom-boatendry amin'ny asan'ireo olona voafidim-bahoaka. Gouvernoura izay tsy manaraka ny lalam-panorenana ihany koa ny fijoroany eto amin'ny firenena raha ny fanehoan-kevitra ireo mpanao fihetsiketsehana nidina andalambe tany Tsiromandidy omaly ireto ka tsy tokony hanao fanaparam-pahefana. Ohatr'ireny zany miafara amin'ny fidinana andalambe toy ireny rehefa mitroatra manoloana ireo olom-boatendry sasatsasany ireo olom-boafidy amin'izao fotoana izao. Fa miantoka ny fampandrosoana ny firenena sy ny fampivoarana ny toe-po-iainan'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Ny fitsinjarana ara-drara ny volam-panjakana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao eny fotony. Fototra iray lehibe tsy nampandroso ny firenena ankilan'ny fanaovana tantely afadrakotra ny volam-bahoaka. Hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga androany atao manakara. Mila politika sasa sy enitra araka izany ny fitantanan-draram-panjakana raha ny fanazavana hatrany Henri Florian. Teboka lehibe ahafana mitondra fampandrosoana ny firenena ny fametrahana mazava ny fitsipika amin'ny feny fitantanana ny volam-panjakana eo anivon'ny sampandra isa-tokony. Mifanindran-dalana amin'izany ihany koa ny fanomezana fahefana ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana amin'ny alalan'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy ahafahan'ny faritra tsirairay avy mivoatra hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga androany. Nandritra ny fandalovan'ny tao manakara reny vohitra ny faritra Fitovinany, fotoana izay nionany tamin'ireo mpikambana eo anivon'ny antoka ao anatin'ny faritra sy ireo olom-boafidy ary ireo tangalamena sy olobe ao an-toerana. Raha ny zava-nisy hatramin'izay, nanjaka ny olombitsy ny tombotsoa azo avy amin'ny volam-panjakana izay ny vahoaka ny tokony hisitraka azy. Nanjaka ihany koa ireo karazana kolokolo maro samihafa izay nambotry ny firenena. Mila politika sasa sy enitra ny fitantanana ny firenena, indrindra fa amin'ny fitsinjarana ara-drariny ny volam-panjakana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manao eny fotony, hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga Ajo Andriananarivelo. Zava-dehibe loatra araka izany ho ity farany ny fitsinjarana ara-drariny ny volam-panjakana. Satria tsapanahy tao anatin'izay atao hoe traikefa sy asa natao izay fa tsisy fampandrosoana azo evela raha tsisy fandraisana andraikitra avy any fotony. Ary ny olona ny fotony ninina asa ataony raha izy tsy mahazo tombon-dahany ary tsy atokisana amin'ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana dia sarotra ny manatanteraka izany. Tsika malagasy zany tsy mifanolo sy mifanaraka sy mifanomeza lalana tokony atao ary ireny mandeha hoe izay manoro lalana itsy maneno dia mifanomeko isika. Tsisy ninina azo endrasana ary volam-panjakana io zany volantsika iombonany tokony ezahantsika mifanampy amin'ny fampiasana azy araka ny tokony izy. Fa ny fanampiana androany dia manampy ilay tambazana ihany koa raha ampitso. Ilaina ihany koa ny fampiofanana ireo olom-boafidy eny fotony mba ahafahana mitondra fampandrosoana eny fotony. Ankoatra ireo, tokony omena fahefana ampiasany volam-panjakana ihany koa ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony, ary izay no isan'ny foto-kevitra hijoroan'ny antoko amin'ny alalan'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Volan'ny directeur io, tsy volan'ny DG io, fa volan'ny malagasy rehetrarehetra. Tsy tokony misy zany anatin'izay fitsinjarana an'izay vola izay hoe misy tombon-dahany. Na hoe tsy mitovy torohena politika aminao tsy menao, na hoe tsy azoazo mivavononao dia tsy menao satria ianao natao hitatana rehefa mitatana fanjakana ho an'ny vahoaka malagasy kay manontolo. Eo amin'ny fahalalana le olona ny fotony miasa na io olom-boatendry na io olom-boafidy dia meo azy rehefa hoety mitatany ny vola zavatra fananam-panjakana io. Fa raha tsy atokisanao izy ina zany fampandrosoana metiny io. Ministra ny anosy ve dia ahita problema ny anesasina? Tsy vitan'olo-tokana na antoko iray ny fampandrosoana ny firenena fa mitaky fifanomezany tanana avy amin'ny sambatan'olona, hoy hatrany ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga. Amerina an'io amin'ny lalana tokony ho aleny
zay no efa zay mahatonga any aminay zay manoro lalana mihitsy a mamindra ay dia manondra ny hafa rehefa avy eo fa ny zavatra tokony no atao fitsinjaram-pahefana autonomie raisahana io fanarahan-dalàna resahana io zany le olona mba toerana dia mba mety androso ty fireneny ity fa hoe ny eritreritra io voavady eo ny olona Madagasikara anatin'ny 5 taona 10 taona 20 taona tsy marina zany fa mamerina Madagasikara any amin'ny lalan'ny tena fampandrosoana maharitra azo atao tsara azo atao izay fotsiny ny anay any eo anatin'izay zay tsy afaka manapa-kevitra irery zay satria tsy vitanay irery io tsy vitanay irery veriko fantelony izy tsy vita irery io mialatsiny misaotra anareo mifatokisanareo sy mifilazanareo milatsa président tsy matahotra an'izay milatsaka efa nilatsaka dia fantatra hoe zao mety dia zao tsy mety inona ny mbola ilaina satria tsy ilatsaka te ilatsaka fotsiny fa mba tokony manova zavatra tokony hoentiny eo dia zay ny tena zava-dehibe eo anatiny eo. Teboka maro samihafa no nitondran'ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miaramianga fanazavana nandritra ny famelabelarina ireo vina maro samihafa entin'ny antoko eto anivon'ny firenena. Mila mitondra vahaolana mifandraika amin'ny olana misy ny mitondra fanjakana raha ny fanazavana trano mba hisian'ny fampandrosoana. Ilaina ny fanomezana fahefana ireo tompon'andraikitra isan'ny tokony ahafahan'ny tsirairay manatanteraka ny asa tandrify azy. Faritra maro manenina nosy no mbola hisitraka rotsakorana ato anatin'ny 3 andro manaraka na efa lefy aza ny rivodoza Tsenezo. Rotsakorana izay mety hisy fiantraikany maro tahaka ny fiakaran'ny rano sy fiotsahan-tany raha nambarany sampana mpamatatra ny mety. Ho toetry ny andro foto-drafitrasa maro ankilany no simba vokatry ny fandalovan'ity rivodoza ity ireo trano fianarana ny amin'ny distrika Mananaravaratra. Sonerany Vongo faritra Naranjorofo no tena voakasika ao anatin'izay. Ilarina Soniaina. Isitraka rotsakorana betsaka ny faritra Analamanga, ny distrika Anambanja, Bealanana, Analalava, Antsohy, Borziny, Mampiony, Besalampy, Mahanoro, Marolampy sy ny distrika rehetra ao amin'ny faritra Boeny, Vatovavy ary Fitovinany. Tombanana tratra 7 hatramin'ny 100 mm ao anatin'ny iray andro ny habetsaky ny rotsakorana androany hatramin'ny talata ho avy izao ka mety hiteraka fanelingelenana amin'ny fahitana, rano miandrina, fiakaran'ny renirano, ny ranotrambo ary ny fiotsahan-tany. Manaitra ireo mponina rehetra mipetraka amin'ny toerana marefo sy mora tondraka hitandrina sy anaraka ireo toromarika omen'ireo manam-pahefana eny fotony araka izany ireo tompon'andraikitra hisorohana ny loza. Ity rivodoza ity izay namela takaitra tamin'ireo faritra maro araka ny tatitra navoaka ny BNGRC na ny Birao Nasionaly misahana ny loza sy ny tandindin-doza. Mahakasika ireo foto-drafitrasa simba sy potiky ny rivodoza Tsenezo, iray no trano fianarana potika tanteraka, isa 2 no nisy fahasombany tany amin'ny faritra Loatramangoro, raha toka iray no nisy fahasombany teto amin'ny faritra Analamanga. Mitotala 420 ireo trano fianarana voakasika tany amin'ny faritra Nalanjorofo, misa 4 ny Dibodrano tany Maroantsetra, 7 ny simba tany Mananaravaratra, 7 ihany koa tany Sonerany Vongo ary 9 no simba tanteraka. Mahakasika ireo lalana tapaka sy divotry ny rano indray kosa any amin'ny faritra Loatramangoro, tapaka tanteraka ny lalana mampitohana Nosy-Beanala sy Moramanga. Any Analanjorofo Vavatenina, tapaka ny lalam-pirenena 12 PK 12 sy 7. Any Miarinarivo, mbola anaty rano ny lalana eo anelanelan'ny Vavatenina sy Miarinarivo noho ny fiakaran'ny renirano Maningory. Any Ambatoaranana, mbola anaty rano ihany koa ny lalana eo anelanelan'ny Vavatenina sy Ambatoaranana. Efa niverina amin'ny kosa ny fifamoivoizana any amin'ny RN3B ao Masia Posa izay tapaka noho ny fiotsahan-tany. Mahakasika ny tetezana azo iray mirefy 9 metatra tany amin'ny faritra Nalanjorofo, distrikan'ny Maroantsetra, commune Ambodimanga faharoa, Fokontany Marivato no pontika tanteraka. Misy 20 ireo tanimbary divotry ny rano tany amin'ny distrikany Vavatenina, commune Ampasimazava ary 90 kosa tany amin'ny Iazafo. Raha nitatitra farany voaray dia olona misa 3 no namony aindy manena nosy ary 4 ny olona tsy hita popoka vokatry ny fiakaran'ny rano tapaka. Tao anatin'izay fandalovan'ny rivodozay. Fa anaty fahasahiranana tanteraka ireo mponina any amin'ny distrikany Maroantsetra amin'izao fotoana izao noho ny fiantraikany rivodoza ity hatrany mbola anaty rano avokoa ny komuna rehetra any an-toerany ka tsy afaka manao na inona ireo mponina amin'izao fotoana izao. Maro ihany koa ankilan'izay ireo biby fiompy tsy hita popoka hatramin'ny akaran'ny rano. Ilary na Soniaina. Dibodrano avokoa ny tanàna rehetra ao amin'ny komuna Mariarano ao amin'ny distrikany Maroantsetra, lakana no ifamezivezen'ny mponina amin'izao fotoana. Maro ny biby fiompy tsy hita popoka noho ny ranobe raha nambaran'ireo mponina.
Marirano commune rurale Marirano district Maroantsetra tegna niatriky ny rano marigny ny vahoaka satria nanomboky normaly nandraigny tamin'ny 10 efa niakatra ny rano tamin'ny partiny hôpitaly tagny fa nanomboky tolakandro zevona filmy tanàna ary tsy nijanony niakatra jusque tamin'ny aligny tamin'ny 12 aligny misy 2 metra sasany eto amin'ny tanàna misy mahazo 3 metra raha ny ambony tany fa ny antrano kosa misy mavofy ny étage dia misy misasaka ny trano koa fa raha mikasiky ny biby no resahana maro ny akoho tsy hita popoka anjatony eto amin'ny tanàna raha ny kisoana ny lambo koa zany misy ny maratra misy koa ny omby tsy hita amin'izao fotoana izao raha resahana mikasika zay biby zay. Tsy ny commune Maria Ranorieriany mitondra fahaizana vokatry ny rivo-doza hatreny izao avokoa ny commune rehetra ao anatin'ny distrikty Maroantsetra. Nanao antsoava amin'ny fitondram-panjakana araka izany ireo tompon'andraikitra any an-toerana hijery ny fahavoazana mahazo ireo mponina. Commune telo sy fokotany vitsivitsy agnatin'ny distrikty Maroantsetra noho tsy diantsika amin'ity andro ny any ity. Ary araka ny tamaso sy ny regny amin'ny commune magnerany distrikty Maroantsetra ny commune jaba agnatin'ny distrikty dia samy voa ary misy tegna mbola agnatin'ny fahoriana tanteraka hitatsika zao io fa agny amin'ny tapatapany avaratra amin'ny distrikty Maroantsetra agnisan'izay ny agny Antakotako ny agny Anjangazanga ny agny Andranofotsy mbola tegna misy tanàna mbola tegna tsy hita pesipesena agnatin'ny dibodrano ka eto izahay mpitondra aty amin'ny fotony aty amin'ny distrikty Maroantsetra dia miangavy ny fitondrana fohy be mba hijery amin'ny fomba zay faran'izay malaky ny amin'ny distrikty Maroantsetra satria dobo-drano ny commune jiaby agnatin'ny distrikty very agnatin'izay ny masomboly very agnatin'izay ny sakafoanina ny vary sy ny maro isan-karazany ary very agnatin'izay koa ny zavatra jiaby agnatin'ny fiarahamonina na agnatin'ny fitaova ny toeram-pivarotana sy ny maro isan-karazany. Miaina anaty fahasahiranana tanteraka ny mponina amin'ny distrikty Maroantsetra faritra Analanjorofo ankehitriny raha ny fampitam-baovao hatrany. Miisa 420 ireo olona efa nisorona tamin'ny trano fonenana hatramin'ny androany araka ny tatitry ny Birao Nasionaly misahana ny loza sy ny tandindinin-doza. Fa mitony disadisa eo amin'ireo mpikambana eo anivo no midasy ny ministera ny kolotsaina amin'izao fotoana izao. Manohatra ny fomba fiasan'ny ministera no midahary mitaky ny fanomezana ny vola izay efa tara tao anatiny herintaona hanomboka ireo hetsika sindikaly raha toka tsy mivaly ny olana. Ohatra ny fanazavana tamin'ity androan'ity fitiny kolona. Tsy manan-kera ny fifidianana izay olanina amin'ny talata ho avy izao noho ity faran'izay tsy nifanarahana tamin'ny Onda. Tsy manaiky ny fomba fiasan'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny sendika ny mpanakanto ary mitaky ny fanomezana ny volan'ireo mpanakanto izay efa tara tao anatin'ny herintaona. Rafitinina voalohany meo volanay fa mahandro zay mahandro ny artiste. Faharoa nareo nanakorotana tao no ny harcèlement moral nataonareo mpiasa tapitra miala daholo ny mpiasa nanasoronareo nefa tsy voasoronareo dia tsy afaka mivoaka ny vola problemenareo zany fa tsy raharahanay meo volanay. Herintaona ve tompoko volanay tsy azo tsy mbola nisy ohatr'izany teto Madagasikara fa herintaona ny volanay nizany ninona bienao ninona ny autorité anao ninona fampisehoana nataonao 0 franc no nyraisinay tamin'ny herintaona ary mitohy ankehitriny ny antony dia tsy dia hidiranay loatra fa ny fitakiana zany ameo volanay dia merde nareo avoay volanay fa nareo nanakorotana leo mida fa telo atsaharo efa naratsinanay olon-dehibe sy manany ajany any amin'ny aina manjery any amin'ny compte fake zay ataon'ny mpanao communication amin'ny ministre Lalatine reo mpanaratsy anay fa zay nahazo miliara avoay tompoko le miliara niraisiko. Tsy mahafantatra ny mahazava-dehibe ny antom-piasin'ny Onda ny ministera raha ny fanazavana antony korotana tahaka izao ny ministera izay manafangaro hatrany ny zavakanto amin'ny resaka politika. Ary ny ministera miay anay dia ministera ny zavakanto zany hoe miay an'izany atao hoe sotoavina amin'ny makanto azy zany nefa ny zavatra tsapanay dia hatramin'izay fitondrana fandimby rehetra teo dia manjary hijabahana resaka politika foana ny rafitra ny syndicat ny rafitry ny Onda izay ihany ny olombelona afaka mamorona zavatra tsy nisy dia ataonay misy ny hiranay zany zavatra tsy nisy ane taloha dia lasa nisy zava-dehibe loatra zany ho an'ny rentsaina eto Madagasikara ka eto zay dia mitaky
mitaky avereno aminay alao tantananay madio mangarahara alao meo fahaleovateny zay meo aleo zay zakatena ibatan'io itantanan'io orinasanay io fa efa fotoany zao tsy aivina efa intelo noho ny sy ny fanaraha-maso na ny inspection mitaleny omda ary nesorina ny volana febroary 2024 lasa teo nanomboka teo ny korontana teo anivon'ny omda zany fanazavana arak'izany anomboka ny etsika sindikaly manoloana ny fihetsiky ny ministera amin'izao fotoana dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sento vetivety anaty doka fohy ny olana fototra manodidina ny sehatry ny arena kibonitany izay nampiaka-peo ny mpisehatra tamin'ity androan'ity io ihany koa ny resaka zezika simika izay efa nentsika tao anatin'ny lohateny-baovao teo fa miakabidy hatrany kanefa maro ny tantsaha miankin-doha amin'ny fampiasana azy amin'izao fotoana izao ampahany amin'ny fanadihadiana sy vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa aveo manam-pitafa vetivety ary Ta télé fibrée. En ce moment, abonne-toi à la fibre. Telma t'offre la box Telma TV, plus 3 mois d'abonnement à tes chaînes préférées en top qualité. Ça, c'est Dual Play. C'est à partir de 149 000 arrières TTC par mois. Rends-toi en Telma Shop. Telma, sa fibre numéro 1 Malagasy. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Une voiture détruite. Une voiture qui prend feu. Une panne avec un bébé. Une collision. Puis, on se souvient que quand on est chez Sanlam, on peut être tranquille et confiant car on est protégé contre les accidents, l'incendie, le vol. On a aussi droit à une aide au constat, au remorquage et même à un véhicule de remplacement car l'assistance est gratuite. Eh oui, gratuite. Et tout ça au travers de 4 nouveaux packs Auto Sanlam au choix. Avantages, évolutive, confort et liberté. Sanlam, vivez en toute confiance, l'assurance qui vous donne le choix. Mamenina ny araba tongo kilasy tongo vavy mbola tonga soa indray atao anatin'ny tapany efaroa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Isan'ny taratsika izay dia tsy mandeha amin'ny laony ny asa manodidina ny sehampiarena arena kibonitany amin'izao fotoana izao. Manomboka amin'ny fitrandrahana eny fotony hatramin'ny fanondranana ny vokatra arena kibonitany. Saika mampitaraina mpisehatra avokoa ary isan'ny tomponantoka amin'izany ny fitondram-panjakana raha ny fanazavana izay lasa mamotika sy mamorotra ny mpandraharaha ao anatin'izay. Velotaraina manoloana ny tsy fahatomombana ny asa manodidina ny sehampiarena arena kibonitany ankehitriny ireo mpandraharaha saika manerana nosy manomboka amin'ny famaritana ny toerana hitrandrahana na ny zone d'encadrement hatramin'ny fitaterana vokatra olana avokoa amin'izao fotoana raha ny fanazavana. Zahay mitrandraka any ambanivohitra any dia rehefa hitondra anazy miakatra amin'ny toerana hivarotana dia tsy maintsy mila taratasy. Io elpin io zany tena taratasy azahoanay mitondra sy mivezivezy amin'ny fanaovana ny asa vatosoa nefa raha ny permis no tenenina tsy ny olona rehetra no afaka azo an'izany satria betsaka ny vola aloha atongavana amin'izany. Asarotina ny fomba anatanterahana ny procédure hatongavana amin'ilay zone d'encadrement. Ray izay faharoa raha ilaza fotsiny ao Maheva-tanàna efa fahoany amin'ny 10 carreaux ana société anankiray sino-afrika. Ny any amin'inona nefa miziroziro hoe rehefa jaune n'olona rehefa azon'olona le voafandrika an'olona le périmètre tsy azony zone d'encadrement ho alaina mihitsy dia lasa ny tanatana vava fotsiny le vahoaka madinika.
ho an'ireo mpanondrana ny vokatra arenakibony tany indrindra ny vatosoa sy ny vatosarobidy tsy misy akony mivantana amin'ny asan'izy ireo ny fiverena ny fahafahana manondrana ny septambra 2024 ambava fotsiny ihany ny filazana ny momba io saingy tsy hitataratra ny fepetra ny fanindran-dalana tamin'izany ankoatra ny fahasarotana amin'ny fahitana ny taratasy fahafahana mivarotra sy ny maro hafa olana ny valeur de référence ankehitriny. Resaka valeur référence de prix izay nataony ministera tamin'ny volana septambra tany amin'ny 12 septambra tany ngamba ny voan'izy iny dia lasa miteraka olana aminay ilay izy satria ohatranay zao raha mividy vato zay industriel ohatra labra 4,000 ariary le izy par kilo zay ny vidianana an'le izy avy amin'le tompony rehefa eo zay rehefa andeha hanondrana an'le izy lasa miopapina 3 fois le izy zany $3 zany minimum valeur de prix meniny service de mine anay kanefa rehefa atao zany total ny etanio raha atao hoe $18,000 ny valeur an'le prix lasa any amin'ny $60,000 be zao zany ny valeur ny prix tsy maintsy alefa le devise any anatin'le compte le panneau domiciliation aiza zany ny amenona ny vola io ao anatin'ny kitapom-bola an'le panneau domiciliation io. Ireo rehetra ireo no maika hijerena ny mpisehatra indrindra ny mpitrandraka madinika amin'izao fotoana hoy ireo mpandraharaha izay niaranentana ka mampatsiahy indray ny fanjakana ny olana marary azy ireo nandritra ny taona maro. Ao anatin'izay indrindra dia manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fandriamatora version Richard Fils izay foloan'ny Saint-Promin Madina ny syndicat des professionnels des mines de Madagascar miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaty raha ny fanadiadinana raha antsika teo dia betsaka ny fitaraina mpisehatra amin'ny arenakibony tany amin'izao fotoana izao ary saika mitaraina avokoa manomboka amin'ireo mpitrandraka eny fotony hatramin'ireo mpanao ny asa fanondranana raha ny fanadiadinana raha antsika teo iny mety gaga ihany maro anatin'izay hoe amin'izao fotoana izao manomboka mihamaro ary mihamafy izay fitarainan'izay fa inona marina moa zany Andriamatofoloha ny tena isan'ny olana fototra mahatonga an'izay fampiakaram-peo sy adonda tabatra eto sy roa zay. Voalohany teninay aloha zany dia misaotra ny ekipan'ny Kolo TV manasanay amin'izao vaovao ariva ny asabotsy zao ary manararaotra ny fiarabana firaritro ho an'ny vahoaka malagasy tratran'izao taom-baovao izao. Mikasika an'le problème an'le fitrandrana ny arenakibony tany eto Madagasikara fa indrindra mikasika an'le mpitrandraka madinika. Voalohany indrindra dia ny fitrandrana ny arenakibony tany. Ny permis moa zany efa miantona. Problème ny zavatra mampitaraina ny vahoaka zany dia tsy fananana taratasy ahafahana mitrandrana. Raha izay faharoa dia tsy fananana an'le vahoaka ifotony taratasy ahafahana mitondra ny vato aty andrenivohitra mba amidy le izy ahafahana manatsara ny farim-piainana any ambanivohitra. Fanjakana kosa ireny efa niteny raha iverenantsika ny atao hoe avozotra an'izay hoe fampiroboroboana ny sihatry ny arenakibony tany zay nisy ny fametrahana ny zone d'encadrement reny izay natao hoe ho fanatsarana ny asan'ireo mpitrandraka madinika eny fotony teo ihany koa ny volana septambra taona 2024 raha tsy diso any verina ny ataontsika hoe mifanondranana an'ireo vatosoa sy vatosarobidy teto Madagasikara nareo kosa ny sao dia hoe tsy mahita ny karazana ezaka samihafa ataon'ny fitondram-panjakana ao anatin'izay fa hoe tsy mahay mankasitraka izay ny tena isan'ny hoe ataoko hoe amtinana azy sao kosa nareo ny tsy mahay mankasitraka ao anatin'izay. Tsara le fipetraka amin'ny fanontaniana satria ny isaorana ny fitondram-panjakana nametraka an'iny tao anatin'ny filan-kevitra ministre namoana ny zone d'encadrement tamin'ny mois de mai teo 4 mai 2024. Zany hoe zany zao ny problème mipetraka mikasika ny zone d'encadrement. Ny zone d'encadrement na ny code 99/022 dia tamin'ny fotoan'androny coopérative izy io na association. Nisy mifanovana dia resaka association le izy ka hatramin'izao nanovana hoe zone d'encadrement io ao anatin'ny code minier 2005. Ny problème an'le famoahana ny code minier famoahana azafady famoahana ny zone d'encadrement zany tamin'ity volana lasa tamin'ny taona lasa teo dia nahagaga anay satria vulgariser ny fandrakana ny zone d'encadrement dia faritra anankiroa zany no henonay namoahana ny zone d'encadrement be dia be fa manahoana ny faritra roapolona manerana Madagasikara
nefa be deaibe le olona mitsandraka ny arenakibony tany mivelona amin'io a any amin'ny faritra rehetrarehetra ohatra any amin'ny faritra ny atsimo andrefany any faritra anosy de olona mivelona mika io a olona mivelona amin'ny labradority a any amin'ny faritra atsimo andrefany reo nefa tsy manana taratasy ireo nefa nangatahanay a onamoana ty zone d'encadrement ty a gaga zay a raha vao nivoaka moa ty lazan'ty lepidolity de faritsy ny amoromania sy ny faritra automatriatra ihany a no nahazo privilégié exceptionnel tsy fantatray le izy ary tena gaga zay malimaly koa zay na eno fa miantona ono le fanaovana ny zone d'encadrement gaga mihitsy ny zay mpandraraha madinika nefa no nangatahana an'io a eo anivy ny fitondrana mpandrakana maefa isoroana ny fahasaranam-bahoaka ny fotony ny tsy fanananasa zao a lasa mirongatra ny vokatra n'zany tsy fananan'le olona taratasy hafahana mamelo ny tokatrano ny fiarahamonina tsisy fahefana mividy a de lasa miakatra zay ny vakitrano ny vonon'olona manavy zany ny syndicat ao anatin'izay hoe raha toka ho fampanarahan-dalàna nreo ataontsika hoe mpitandraka madinika zay mantsy ny tena isan'ny tanjo natao anatin'ny zone d'encadrement raha iverena na raha toka zay ny tena isan'ny lalatsaina napetraka hitondrana an'izay tany amboalohany manavy zany nareo fa lasa misy ohatry ny ambady mamofopofona kolokolo ihany koa ny fametrahana ny zone d'encadrement amin'izao fotoana eo mihitsy monko zany mampiteny anay a ary mampimenomenina anay satria zay no anisan'ny nangatakio a teo anivon'ny gouvernementa hatrany amin'ny filopirenena isaorana fitondram-pandrakana namoaka an'io gaga zay hoe vahoaka tsy vahoaka malagasy ve ny roapolona faritra manodidina Madagasikara fa ny faritra ny amorony-manisy automatriatra ihany a no namoana zone d'encadrement gaga tena gaga mihitsy ny zay a mikasika an'io ary ny famoana zone d'encadrement koa zany a raha ny fahitana an'le izy a resaka dépouillement amoana an'izy au niveau ny ministère io a raha tokony ho izy a miantso ny mpandraharaha rehetra izay nanao demande ao anatin'ny faritra anankiray a zay vao avoaka le izy a satria inona ny antony inona moa ny critera takiany fandrakana anomezana an'io zone d'encadrement io gaga mihitsy zay satria misy ekipanay nangataka tany amin'ireo faritra reo de tsy nahazo eo ny mampiteny mona anay sy mampimenomenina anay satria zahay anisany ny fitantanana an'ity syndicat ty de mitaky an'le zony mpikambana ato aminay zay mandovo vola ara-dalàna amin'ny eo anatsehany fitondram-pandrakana maefa mba hahafahany mivelona amin'io sehatra io a kanefa tsy mahazo miasa noho ny tsy fahazona taratasy ohatra zay zany azafady aloha ohatra zay za miteny eto zany zany a ohatra velona satria zany a ny mpitantana tsy mety zay mpitantana no maneho eo amin'ny fandrakana ny fanarahan-dalàna nanao restitution ny dossier koa raha za nefa tsy valide ny fandrakana le izy atsa amitsika miteny zao raha iresaka fanondranana ny vokatra renakibony tany indrindra ny vatososa ny vatosaribidy moa zany araka ny efa natsidiko tany am-piandohana de ny hoe nyvolana septambra taona 2024 no namerina nakatondray namerina ny fanondranana ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao raha ny fanadiadinana raha atsika teo a de atreto ihany koa ny mpanondrana ny vatososa ny vatosaribidy amin'izao fotoana de saika amin'ny taraina ary mandoda tabatra ihany koa fa inona ny tena isan'ny mbola olana ka zay ny mahatonga namantany hoe nareo kosa sao de tsy mahay mankasitraka ao anatin'izay eo mihitsy moako zany a eo amin'ny resaka exportation inona moa ny zavatra ondrana raha tsisy ny mpitsandraka mazava ho azy fampiankina mihitsy io zavatra io ny vidin'ny produit minier ohatra par exemple zao a ohatra velona zao io lepidolite io amin'ny fanondranana n'le vatosoa mivoaka eto a Madagasikara ny vidiny zany a hatra amin'le facture de déclaration eo amin'ny $1 eo nefa zavatra takiny fandrakana zany $3 ny ray kilao amin'le lepidolite de iza moa zany ny amerina ny $2 amin'io vato a zay tsy nividina $3 teto Madagasikara zay ange anisan'ny lesoka ray satria niakatra ambony de ambony be loatra ny taxe takiny fandrakana amin'le mpandraharaha mpanondrana zay zany no anisan'ny lesoka mampitarazoka an'le fandehana andraharaha amin'le fanondrana nefa io kosa no anisan'ny mampiditra devise BDB ho an'ity firenentsika ity
raha iresaka aritsika ny makasika ny vahaolana raha nitoka hoe asaina mandrosoa vahaolana ny sendika amin'izao fotoana izao tsy ho resahantsika intsony ny resaka kody minena ny lalàna ifezana ny sehatry ny arenak'ibony tany vaovao izay mbola eo andalam-pamolavolana moa zany ary tsy fantatra hoe roviana ihany izy ity no teraka président anatiny fa raha asaina mandroso vahaolana nareo an'ny androany tsy ho resahantsika izay kody mine zay inona ny mety isan'ny vahaolana nasosikevitra azo aroso ny fitondram-panjakana hoe ity teboka ity azo atao an'izao ahafahan'ireo mpisihatra amin'ny arenak'ibony tany manohy ny asany na dia tsy araka ny tokony ho izy ary fa miaina ihany ao anatin'izao fahasahiranana mianjady ny vahoaka malagasy zao. Trotra ihany aloha zany ny hevitray ato amin'ny syndicat sy ny promenade amorany le taratasy omena fa azon-dalana daholo ny olona zay mikasa ivelona amin'io fitsandrahana ny arenak'ibony tany io fa indrindra moa ny any ambanivohitra efa nanao zay azonareo ataonareo ao amin'ny ministère ao ny vulgariser ny zone d'encadrement io amoraonareo le izy amin'ny faritra rehetra fa tsy atokana amin'ny faritra anankiray malagasy toa atsika izao nge lereo olona mivelona amin'ny arenak'ibony tany amin'ny faritra 20 zay tsy nahazo zone d'encadrement be de be ny be ny tanàna mitaraina aminay fa ahoana inona marina ny taratasy atao mba hanekeny mifandrakana ministère ny arenak'ibony tany azonay le zone d'encadrement fa le vahoaka mijaly de mijaly mihitsy. Fendefeny fanazavana makasika izay antenaina fanafahantsika tany an-tokantrano na fantatra ny olana fototra mianjady aondreo mpisehatra ao anatin'izay arenak'ibony tany zay ny fanazavana nentiny filohany Saint Promenade Andriamatoa Ravelson Richard Fils teto amin'ny fahita lavitra tamin'ity anio ity ankasitrana fiainanao ny vahiny tato anatiny vavaonykolo. Reny ny antsony sendika ao anatin'izay fandrarana ny sehatry ny arenak'ibony tany zay fa miantsony heryvelona rehetra eto amin'ny firenena ihany koa ny antenimera ny andrina merina hiara idinika manoloana ny toe-java-misy eto amintsika amin'izao fotoana izao ilaina ho ny antenimera ny andrina merina ny fifanomezan'ny tanana hanavotana ny firenena ary tokony atao anatin'ny fifanajana ny momba io onona saina. Nanao fanambarana androany teo anivon'ny antenimiran'ny andrinany merina teny amin'ny fobe toerany teny Isoraka manoloana ny toetra ara-pirenena ankehitriny. Ilaina ny fifanatoanan'ireo mpiantsehatra sy ankolafo maro eto amin'ny firenena raha ny fanazavana. Ny antenimiran'ny andrinany merina izay tariko dia vonona ho vahaolana eto amin'ity tany sy firenena ity. Miantso antsika ray aman-dreny tsy ankanavaka indrindra fa ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny tompona andraikitra ara-panjakana rehetra tsy ankanavaka ifanakalo hevitra ifanome tanana ifanaja indrindrandrindra ao anatin'ny fahasamihafana na ara-pinoana izany na ara-pirazana na ara-pahaizana ho fanavotana ny firenena ho tombotso ny malagasy tsy ankanavaka. Ankoatra izay tokony atao laharam-pahamena ny fiarovana ny tontolo iainana eto amintsika hoy ny antenimiran'ny andrina merina manoloana ireo ambana maro samihafa manimba izany. Fa tsy afaka ialana ny fampiasan'ireo karazana zezika simika amin'ny fambolena hoy ireo tany-tsapam-boly nanaovana fanadihadiana amin'izao fotoana izao anton'izany ny fiainan'ny vokatra ankehitriny izay ilaina tosika amin'ireo karazana zezika simika samihafa. Laza kilan'ny ingénieur agronome mananaovana fanadihadiana fa isany mitondra singa mampitombo ny vokatra ireo karazana zezika simika saingy tsy miaro ny nofo tany raha toka tsy manaraka ny fepetra ny fampiasan'izay fitinokolona. Tsy maintsy miroso amin'ny fampiasana ireo karazana zezika simika samihafa ireo mpamboly amin'izao fotoana ahafahana manatsara ny vokatra araka ny fanadihadiana. Isan-taona maro ireo mpamboly avy amin'ny faritra samihafa no miakatra ao amin'ny tsenana Nosbe ahafahana manamgona ny zezika ampiasaina mandritra ny taom-pambolena. Raha ny fanazavana afangaro amin'ny zezika omby ny zezika simika ahafahana miaro ny tany tsy ho simba vetivety. Ity teknika mpambolena ity izay tsy maintsy nirosony ireo mpamboly varomaro ahafahana misoroka ny faty antoka. Zezika tsotra fotsiny teo aloha fa ny manta le tany dia tsy nitsony le fambolena dia tsy maintsy nanovana izay programme izay. Izy loha tonga dia hita hoe mitombo be amin'le misy an'le ana satria raha ohatra hoe mamokatra ny varotra raha ohatra hoe mamokatra ny amin'ny 10 kitapo dia mamokatra ny amin'ny 10 ambin'ny 10 izy na 9 ambin'ny 10 amin'le asiana zezika. Afangaro eo
satria misy mamy ravo misy mamy vonony dia afangaro le izy dia sady asiana zezika gasy izy io mbola hividianan'le ny ampiakara igny fa tsy tena mety raha vao tsy tena hoe asiana zezika an'le simika ny fambolena ihany zany dia vary dia katsaka any amin'ny faritra savana andrina tsinanana any ohatra ny efa ela efa teo amin'ny efa mampolo taona maro kely teo zay moa tsy alavitra efa any an-tany manta. Tsy ny any amin'ile makapamboly vary ihany, isan'ny teknika fampiasan'ireo mpamboly coton any amin'ny faritra Antsimon'ny Nosy ihany koa ireo zezika simika. Tafiakatra hatrany amin'ny 2 taona isaky ny hektara ny vokatra. Mampiasa fa betsaka izy teo efa lasa nandeha any. Hasy ambolena la manaka ranon-tsavony zany tampohana le anaovana anondrahana azy zany. Zay ny any aminay. Misy tombony zany satria le tany zany misy vokatsy. Lafa tsatsy satria le biby zany mahafaty biby zany le poizy. Zahay mivily litra zahay 10 litra 2 hectara eo zany na 4. Raha ny fanazavany ingénieur agronome, isan'ireo zezika azahoana vokatra anatin'ny fotoana fohy ireo karazana zezika simika, mitondra singa mamelona ireo zavamaniry izany, saingy manimba ny tany raha toka ampiasaina amin'ny fotoana maharitra tsy manaraka ny fenitra. Fomba fampiasana sy ny fatra ampiasaina. Fantatritsika nefa eto Madagasikara fa betsaka ireo tantsaha izay mety hoe tsy nahazo an'izay fahalalana izay, tsy nampitana an'izay ka mampiasa azy amin'ny fomba izay eritreretana mampety azy fotsiny. Ao ndraiky io nefa ny hoe miankina amin'ny fahamividin'ilay tantsaha koa no fomba ampiasaina an'ilay izy, tsy voatery manaja ilay fatra izay ampiasaina. Fa ny ankoatran'izay rehetrarehetra izay ny anisan'ny tena tokony hojerena akaiky zany raha ohatra ka tena tsy maintsy ampiasa an'ilay zezika simika ihany ilay zezim-bazany mpamokatra dia ny fitondrana ilay antsoina hoe zezika organika na ilay zezika natoraly zany io. Izy io zany no anisan'ny miaro ny tany tsy ho tonga amin'ilay fahasimbana. Sakana ho an'ny fampiasana ny teknika mpambolena biolojika raha ny fanazavana, ny falafosan'ireo akora fototra izay tsy mamaly ny filana any amin'ny toerana samihafa. Karaha zezika no resahantsika dia ny fampiasana ny zezika organika zany na ny zezika natoraly. Misy tokoa ny karazana investissement tokony atao eo amin'ny famokarana ny zezika. Ary matetika eo no olan'ny tantsaha rehefa mamboly amina velaran-tany lehibe satria ilay zezika organika izay vokariny io mila akora fototra ho ampiasaina dia arakaraka ny mahalehibe ny velaran-tany zany no mahabetsaka ny filana amin'ilay zezika organika. Dia amin'ny toerana sasany tsy mahavita mamaly an'ilay filana amin'ilay zezika organika zany ny akora fototra izay ampiasaina. Raha ny mikasika ny vidin'ny zezika simika, maro ireo miova sy ampiarina noho ny fiakaram-bidin'ny zezika izay tsy takatry ny fahefa-mividy intsony raha ny fanazavan'ireo mpivarotra. Raha toka 2 hetsy ariary ny 50 kilao tamin'ny zezika iray volana lasa izay, efa mahatratra 3 hetsy ariary ny 50 kilao ny zezika tsara kalitao amin'izao fotoana raha ny fanazavan'ny mpamongady. Ireo zezika mora sy ambany kalitao no maro mpanjifa manoloana ny fiakaram-bidy ho hiatran'ny fanazavana. Ny zezika aloha zany hatramin'izao tsy mitsaha mitombo isam-bolana miakatra foana ny vidin'ny zezika. Tena fois 2 mihitsy aloha izy izao. Amin'ny ankapobeny aloha tena vitsy izao ny olona satria tena miakatra foana an'ilay izy dia mihena amin'ny mpanjifa. Zany hoe tsy mirona be any amin'ilay fambolena intsony amin'ilay tsy mitsahatra miakatra ny zezika. Tonga dia simika. Zezika farana avy any ivelany ankamaroan'ireo zezika simika fampiasa antony mampiakatra ny vidiny hatrany. Na eo aza ny mety ho lafo ratsy ny fampiasana ireo karazana zezika simika ireo, tsy afa-manoatra ny ankamaroan'ireo mpamboly. Ankoatra ny fahasamban'ny nofotany voaresaka tao anatiny ny fanadiadiana iny dia antony ray mahatonga ny fahasamban'ny tontolo iainana sy ny fiakaran'ny rano eto amintsika ihany koa ny fiparitahan'ireo akora plastika. Eny rehetreny amin'izao fotoan'izao nisy ny didim-panjakana indroa amin'ny taona. Noraisy ny fanjakana ny taona 4 sy ny taona 7 manoloana tranga ireo. Saingy ankehitriny tsy hita ny fampiarana azy hifantoka ao anatin'izay arona sy ny akora plastika izay ny fandarana alalino amin'ny androny rapitso eto amin'ny fitalavitra kolo andao arahantsika ny sombo izay.
akora tsy afa-misaraka amin'ny fiainana andavanandro ny malagasy indrindra amin'ny tanàn-dehibe ireo akora vita amin'ny plastika vao iantsena efa mahazatra ny renim-pianakaviana ny mitondra arona plastika entina amin'izao na atao maromaro anaty bezary ankoatra ny fanorenana tsy ara-dalàna sy ny tsy fampiana fiomanana ara-potoana antony ray na tonga ny fiakaran'ny rano raha ho an'ny teto Antananarivo tato anatin'ny 10 taona farany ny fanetsemandreo akora plastika ireo lakan-drano maro raha ny taremarika azo teo anivon'ny ministeran'ny varotra teo anelanelan'ny taona 2014 hatramin'ny 2020 arona plastika manodidina ny 1000 hatramin'ny 530 kilao isan'andro no vokarin'ny orinasa mpamokatra arona plastika iray eto antsika orinasa 7 hatramin'ny 10 no isan'izany tamin'izany fotoana raha ny toy ny famokarana arona plastika 20 taona isan'andro no vokarina eto antoerana ankoatra ireo mpamokatra izany eto amintsika nanafatra arona plastika avy any ivelany ihany koa i Madagasikara ary avy any Chine ny 700 isanjaton'izany tamin'ny mbola tsy nisy ny fandrarana manoloana ireo tranga ireo nisy ny didim-panjakana 720 tamin'ny 7 oktobra 2012 izay mandrara ny famokarana ny fivarotana ny fitsinjarana ary ny fampiasana arona plastika latsaky ny 10 micron na aotra fainga aotra 10 mm teto amin'ny tany Repoblika ny Madagasikara nisy ihany koa ny didim-panjakana nanamafy izany ny taona 2017 tanjona tamin'izany ampianana ny fampiasana ity akora ity fa ihany koa mba tsy ilay manify mora simba no ampiasaina fa ireo matevina kokoa didim-panjakana izay nahazoa ny Madagasikara naoto tsara na avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena mpiaro ny tontolo iainana na tamin'ireo fiarahamonim-pirenena teto antoerana saingy tsy hita ny fitohizan'ny fampiarana azy taty aoriana ary miverina indray ny baranahany eny antsena raha mipitso amin'ny fitora roa ariva no anarahantsika ny fandaharana alalindo firesana mahakasika ny arona sy ny akora plastika sy ny manodidina azy iny fa ho tanterahana raha mipitso alahady fa 2020 ny volana janoary ihany koa ny fametrahana ny filohan'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristianina eto Madagasikara ho an'ny taona 2022 isy mandritra io ny famindram-pahefana eo amin'ny filoha teo aloha ny Révérend Ranarivelo Samuel John avy amin'ny fiangonana Anglikana sy ny filoha vavao ny mpitandrina Andria Masoa Irakoami avy amin'ny filohany FJKM dia izay ihany koa no entsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena amin'ity ala ity vehivavy miisa 12 sy zaza 4 no avitra teo ampelantanan'ireo jihadista rehefa nalain'reto farany ankeriny tany amin'ny faritra avaratra Burkina Faso ny herinandro lasa izay araka ny fanambarana nataon'ny gouvernemanta tany an-toerany etsika nataon'ny tafika Burkinabe moa no nahafahana nanavitra ireo takalonaina ireo raha ny fanazavana ny alakamisy zoma latsaka teo no nisy nakankeriny tany amin'ny faritra avaratra Burkina Faso faritra eo ambany fahefan'ny vondrona jihadista ireto zaza amam-behivavy miisa 420 ireto rehefa nivoaka ny tanàna hitady sakafo isan'ny araka tamin'ireo ity renim-pianakaviana ity saingy hafa nitsoka ny araka tamin'ny zanankely ny tenany 7 andro no nitazoman'ireo jihadista ireto takalonaina ireto ka etsika nataon'ny tafika Burkinabe no nahafahana nanafaka azy ireo teo ampelantanan'ireo jihadista tany amin'ny 20 kilometatra miala ny tanànany no nahitana ireto takalonaina ireto entina avy hatrany anaovana fanadihadiana mahakasika ireo mpakakeriny ireo vehivavy miisa 420 takalonaina avitra ireo ankehitriny olona mihoatra ny roa etsy no miainana amin'ny faritra eo ambany vahon'ny vondrona jihadista any Burkina Faso amin'izao fotoana nanomboka ny taona 2014 no efa nisedra fanafiana matetika ataon'ireo vondrona miaradia amin'ny Al-Qaïda sy ny fanjakana islamika ity firenena ity ialana tsiny noho nizay fahadisoana kely teo amin'ny resaka fandefasana ny sary zay fa zay vao tena tapitra ny fiarantsika ho an'ny androany naiza misy anao ankasitrahany ianao ny ara-dalana taminay tao anatin'izay ora ray nitondrana ny fampalalam-baovao zay mandrapitafa ho amin'ny raha mipitso indray ary tombo klasy tombo vaveloma tompoko
Pour les fêtes, Batimax amène la magie chez vous. Passez de joyeuses fêtes avec Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. Sanlam, vivez en toute confiance l'assurance qui vous donne le choix. Vous a présenté Nivavo. 5G Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.